Efa eny arahantsika nahitra teo tamin'ny fahatongavan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny famenona ny ataoko hoe herinaratra vokarina eto Toamasina mba tsy hampisy intsony ny délestage. Eto ny tenako amin'ny mahasolo tena mpanjakana dia miantso voalohany indrindra aloha ny Enelec andraiky ny feno amin'ny fanamboarana sy fikarakarana an'ireo groupe izay tsy mandeha ireo satria fantatsika tsara fa iankinan'ny aindeben'ny mponina eto Toamasina ny fampino ny herinaratra vokarina, tsy azo atao fialan-tsiny na excuse mihitsy ny mety olana madinidinika lafin'ny teknika satria fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny tsisy iny délestage tsony eto Toamasina. Izany tsy izy ny tompony andraikitra amin'ny tsy fitohizan'ny délestage raha sanatria ka misy zany fa voalohany indrindra aloha zany dia ny mpamokatra moa zany dia ny Enelec ny tena miantoka ny ampahany betsaka. Faharoa Jirama izay efa iarahantsika mahita io ireo groupe vaovao fa mandeha avokoa. Dikan'izany zany dia manentana ny Enelec ny tenako mba tena andraikitra feno le lavabe jusqu'à hatrany amin'ny tapaky ny volana Août sy ny lava zany, mbola hely zany fa tsy nisy an'izay ny kajikajy nataontsika tamin'ny alakamisy, fa ny kajikajy nataontsika dia ireo zavatra efa misy ireo miampy nampiny fitondram-panjakana dia tokony ho feno tanteraka ny filan'ny Toamasina. Dia mbola manatitrantotra an'izay zany hoe tsy azo ekena mihitsy ny ataoko hoe tavozavozana eo amin'ny famokarana herinaratra satria ekinan'ny aindeben'ny vahoaka eto Toamasina zany. Ny faharoa tiako hamafisina kely dia mikasika ny ataoko hoe zany hoe pérennisation na hoe ny faharetan'ny vahaolana raisina. Tsy hoe androany mirodorodo aty daholo ny tompony andraikitra rehetra dia vahany olana dia rapitso misy groupe maty indray, fa tena zavatra maharitra no ilaina amin'ny famokarana jiro eto Toamasina. Ary tsy azo ekena ho iaho teo ny fahatapatapahan-jiro eto Toamasina manomboka izao satria efa nanao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana tamin'ny famahanany olana.